dia tao la hoe katry lava le tiawa zao dia tao la hoe katry lava le tiawa. Efa miasa andro manalina nge ny ministera ndrarambahiny ary na ny ambassadeur vaovao tonga teto ary dia efa nilaza fa ho apetraka io commission mixte io. Ny filoham-pirenena koa dia efa misy ny fiaraha-miasa ny miaraka amin'ny expert izay voalazako rehetra zay teo zay kanefa tsara ho soritako ary tsara ho lazaiko hoe ny raha ara-diplomatika anie dia raha mangina ara-raha atao ampitoniana fa raha itsika zany no miditra amina ady dia ho very io victoire atsika io ka andao ianareo mpanao gazety no apetrako hoe aza miditra ao anatin'ilay cafouillage ka hoentin'olona hiady tsika ka avery an'io victoire io fa io victoire io dia miteny ary manery ny frantsay anao négociation amintsika ary amin'izao fotoana izao isaky ny assemblée générale Nations Unis dia tafiditra anatin'ny ordre du jour foana ny îles éparses fa misy ny fangatahin'ny sasany hoe aleo ahemitra indray dia mihemitra amin'ny herintaona io. Zao dia tao la hoe katry lava le tiawa zao dia tao la hoe katry lava le tiawa